tamin'ny asa fanompona izay nandan'Andriamanitra azy. Atsika moa fa dia tsy mba hoe famantarana ray na irona tao fa tena famantarana intelo mihitsy izy nanontany tamin'ny tompo hoe raha tena hainao marina naniraka azy atao very zao, raha tena hainao marina tsika moa atao hoe mianatra ny testamenta taloha ary hitantsika matetitetika mihitsy zany mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany mila famantarana foana. Hitantsika hatrany amin'ny Mosesy mananao an'izay iza zany ho anao an'izany. Dia eto zany andeha amin'izay ny mission satria resy lahatra izy izy marina no misafidian'Andriamanitra manapaka ny zanak'Israely. Dia moa tsika dia nahita fa Andriamanitra mbola nametraka défi ihany. Eo amin'Andriamanitra zany misy foana izay hoe libre arbitre zay, tsy misy zavatra katerena mihitsy ny Andriamanitra. Eny na dia maniraka ary izy hanao ny asany tsy terena zany ianao. Satria hitantsika teo hoe betsaka loatra hozy ireo olona ireo ka nao irery zareo hoe ny amaroana ihany no naresinay ny mediana fa tsisy an'izao Andriamanitra namonjy izao. Dia Andriamanitra tia ampiseho mihitsy amin'ny heriko ihany fa tsy amin'ny herinareo. Araka ny amin'ny teny manao hoe ni par force ni par puissance mais par son esprit, tsy amin'ny herina mitanjaka fa hafanahany ihany. Tsy amin'ny habetsaky ny miaramila izay hoentiny Gédéon no anoran'Andriamanitra ny mediana eo am-pelatanany fa amin'ny herin'Andriamanitra. Ka hoy Andriamanitra ny teny tamin'izy ireo hoe teneno ny olona izay matahotra aoka izy iverina. Izay teny izay fotsiny no andrasan'ny olona dia niemotra ny betsaka satria raha hitantsika teo dia hoe 2,000 sy 1 alina no niemotra fa ny 1 alina zany mbola eo ihany mbola nandroso. Dia ohatr'izay ihany koa tsika indraindray ny antsika hoe mifasy ny zavatra citation anankiray dia mihaona an'izay fisalasalana zay manana an'izay doto zay. Dia vao misy tsy ny zavatra kely misy hoe tonga dia mifiamorana avy hatrany. Tena leo mihitsy aloka lelohananina kely ary zay mahatonga ny tenin'ny tompo manao hoe maro ny atsoina fa vitsy ny vojena satria vitsy ihany no maharitra hatramin'ny farany. Tsika senonge zao dia ataon'olona fimezany zany moa dia mahita an'izany mihitsy. Ohatrany tsisy atao ny olona matoritory makaina fa vita aza mandra-panaisana asany ndray. Tsika senao kosa mifofotra raha vavy moa dia eo tokotany araka amin'ny voalazany teo satria tsy mora manaraky ny tompo. Mila mailo foana ary atoko tsika dia mianatra zany hoe fahamelohana zany satria raha mbola hitan'Andriamanitra hoe mbola nisy 1 alina ihany izy ireo dia mbola betsaka zany, mbola tsy amin'izany no anehoan'Andriamanitra amin'ny voninany fa Andriamanitra zany teo hita mihitsy izy no misongadina amin'ny ady ataonao fa tsy ianao. Tsy ny fahalalanao olona, tsy ny fahalalanao polisy, tsy ny fahalalanao président tribunal no hanafanana anao amin'ny olana anao io fa izy mihitsy no tianao hita hoe tantanako no nafana anareo. Ny Andriamanitsika dia manome coup de main an'Andriamanitra satria misy an'izay fitenenana izay hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany zany aloha dia tsy ara-baiboly zany. Andriamanitra tsy mila coup de main amintsika zany raha anao ny asany. Nga moa izy nangataka coup de main tamintsika raha namorona antsika afaka miasa izy fa ny zavatra ilain'Andriamanitra fotsiny hoe maneky ataony fitaovana fa malala ny hevitra heverany antsika izy na dia tsy mila coup de main na mikarakara tena fa eo nareo dia eo Andriamanitra ke tsy manampy dia tsy manampy ny tenany. Tsy tokony hiteny an'izany mihitsy ny kristiana fa nataon'ny kristiana raha te hanampy an'Andriamanitra izy dia mifofotra mivavaka mifadianina manao ny ezaka rehetrarehetra fa tsy hoe atsoy raha ihany atsoy minisitra atsoy izao. Tsika zany dia miandry toro lalana avy amin'ny fanahy masina. Raha fanahy masina no miteny aminao hoe contacte ity olona ity fa ity ny ampiasaiko hamonjy ianao izay no vao mihetsika fa tsy ianao mihitsy akory efa micontacte an'ilay olona ianao fa aoka apetrako aminao fanahy masina ny fanampiana an'iny olona iny mba ianao nanokatra an'saiko ianao nefa fa nanao an'ilay asa amin'izay fotoana izay dia eo anao zay vao mangataka lalana amin'ny fanahy masina. Indray tsika rehetra mihitsy eny na dia samy teny zany izy manana an'izay tendansa izay daholo vao minisy ny olana mitsanga fa namanginy tompo amantsy izay teny izay any amin'ny job any hoe mihavana amin'Andriamanitra dia hiadany ianao. Fa tsika zany indray hoe rehefa misy ny olana dia mitady contact email izy any mifakamonjy amin'ity dia izy tsika zay vao mangataka amin'Andriamanitra Andriamanitra apio mba hamaly izy mba hanao zao izy nefa ny tsika ihany no manao an'ilay ide zany reny tsika manome coup de main an'Andriamanitra fa ny tompo dia mana ny hevitra heveriny antsika tsirairay avy. Izay mihitsy ny Gédéon teto tsy ny miaramila betsaka izay hoentiny Gédéon no hanomezan'Andriamanitra ny fahavalony eo am-pelatanany. Eto amin'ny andininy fahafirimo ilay vakindra vavy teo andrasakely mba vadika tamin'ny baiboly azafady.
mesana. Ia, hitantsika fa mbola ny Israel zany tavela dia mbola ny sedrain'Andriamanitra ihany izy ireo hoe iza ny tena olona mendrika entina hiady satria ny ady atao ihany koa dia fidina ny olona entina hiady hiaraka aminao fa raha olona be taotaotra ny entina miaraka ny olona anankiray hoe hiatrika ady dia iny olona iny ihany koa no hoe hitondranao amin'ny rehefa amin'ny tany zany amin'ny tontolon'ny fanahy no idirako raha misy ady atrehanao ny olona be finoana no teneny voalohany fa raha olona tsy manam-pinoana no resahanao izy indray no anakivy anao voalohany satria tsika dia miady fa tenena foana zany ady ny fiainantsika ety ambonin'ny tany ka aleo foana zany ny olona manana finoana andresy hiaraka aminao no hitolomanao iny tantarana voalohany fa tsy mila zany de père de d'avance zany na ohatran'izay ka ohatr'izay mihitsy ny tian'Andriamanitra teto hoe iza ny olona vonona hiaraka amin'ny Gédéon satria Gédéon dia efa be tahotra Gédéon efa tsy ampy finoana ka mila olona zany izay mijoro no entina hiara-hiasa aminazy na hitantsika ny sedrain'Andriamanitra izy ireo avakeo kely le tena fetra mahafinaritra anahy ndiny faefatra amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy Jehovah tamin'ny Gédéon mbola maro ihany ny olona koa ampidino eo amin'ny rano izy ary eo izahako toetra azy ho anao ary izay ho lazaiko aminao hoe io no hiaraka aminao dia izy no hiaraka aminao ary izay rehetra ho lazaiko aminao hoe io no tsy hiaraka aminao dia izy koa no tsy hiaraka aminao maheno feon'i Jehovah zany Gédéon eo ary dia nampidinony Gédéon ho amin'ny rano ny olona ary hoy ny Jehovah taminy izay rehetra milelaka ny rano amin'ny lelany tahaka ny filelaky ny amboa atokany ary izay rehetra mandoalika kosa isotro dia atokany koa ary ny 300 lay no isan'izay nanainga ny tanany tamin'ny vavany ka nilelaka fa ny olona sisa rehetra dia nandoalika nisotro rano inona moa ny tianao jerena amin'izany ny tiana jerena amin'izany dia ny hoe mila mailo mandrakariva face l'adversaire ny olona sasany zany tonga dia nandoalika dia misotro rano dia miondroka ao tsy fantatrao akory nefa hoe iza no ao avy ao rinanao avy eo fa ny sasany indray zany mailo izy dia ny tanany najoboka anaty rano dia masina zany mijerijery any hoe sao dia misy tonga dia manafika tampoka efa hoe hiady ny andehanana ny alana tanàna nefa dia tranquille ny sasany io misy rano tonga dia nitsoraka dia mandoalika dia miondrokondroka tao rehefa sara tsy nange zany io zany misy rano dia rano anandana misotro rano tonga dia miondrokondroka ao ianao dia iza no tanao avy ao tonga dia mikapoka anao fa ny sasany le 300 la ireo zany mivonoka hiady mailo izy mailo hoe roboka ny tanana dia mijerijery any sady mijerijery any maso hoe aiza ny fahavalo aiza na ohatr'izao sady misotro rano ihany hitan'Andriamanitra izay hoe ireto zany ny olona vonoka ihany ireto zany ny olona tsy hitsoaka mihitsy tsy hoe akory Ezekiel vitsivitsy isa ny fidin'Andriamanitra fa alian'Andriamanitra mahita olona vitsy isa kanefa vonoka ihady toy izay be fahatany tsy androvana fotsiny ampitahotra ny namana indray betsaka nge ny ohatran'izany tena hoe feno fiangonana fenatra parking mihitsy nefa dia raha vao manomboka ny tenin'ny fitoriteny tonga dia mivoaka tokotany daholo samy mivoaka sigara samy mitondra zazakely mivoaka samy manao ohatrany ataon'olona fipidirana fananany fotsiny zany le ho any am-piangonana nefa misy fiangonana kely tena hoe vitsy kely ny olo aminazy nefa hitanao tena hoe mirehitra satria izay hoe tena hitadin'Andriamanitra tokoa ny ao am-pony tena hoe ao anony zany le fitiavan'Andriamanitra mailo izy satria be fotsiny firy zay fa manana ny fiangonana ivavana efa tena efa be da be ny olona zao dia faly manenjika ny fotsiny nefa jerena tsisy zava-panahy mihitsy ny tobozin'le olona ka ohatran'izay Andriamanitra zany mila tsika mailo foana face l'adversaire ny Andriamanitra mora mibaisser garde tsika vao metimety kely ny atao dia efa hita koa fa mibaisser garde dia tsy hita amin'ny fanahy masina ihany zay fomba hiasana amintsika fa tsika dia efa natao hoe mpiady dia mila mailo foana tsy mandratsaka ny fitaovam-piadiana fotsiny na oviana fa dia mila miambina mandrakariva ary izay mahatonga atsika miditra amin'ny fivadikanana foana fa tsy hoe miandry manana olana zay vao hoe hiantso an'Andriamanitra dia mifadranana fa mila amin'izay hoe mivoky ara-panahy foana atsika satria tsy fantatra izay ataky mety ho tonga tampotampoka tsy ampoizina akory ange ny aviany fahavalo satria dia avy toy ny mpangalatra ny fahavalo ny voalaza aketo fa tsy ny amin'ny fiavian'i Jesosy raha ohatra zao hoe misy mpangalatra amin'ny teny ho avy zahay dia miomana ianao amin'izay nafika anany dia voly zay fa miomana tsy izy tsy mandry zany hiaraka miteny rahavavy zay miasa mafy izy
tena miasa mafy izy ianao mandromandry eo izy nefa maka avance loatra anao izy raha mandromandry ianao ka mila mailo mandrakariva isika ary ny tenin'Andriamanitra koa fa ny teny izany miambena dire telonjato lahary eky ihany no nanana zay fahamelona zay satria izy nilelaka tamin'ny tany noho ny ampo ohatrany hoe manahirana kely moa le fiteny fa tikana izay mihitsy satria ny alika dia mailo foana izy satria tsy fantany hoe izy nikapoka anazy avy aoriana ka le telonjato lahary eo zany navahany na izy satria izy no manana an'izay tany ambony tany hoe andeha ady ny anatsona aty tany voalohany izy efa tsy nitsokana dia nahita ny roa rivo sy ray alina nitsoka aza raha oharina zany tamin'ny tantaran'reto mpianatra tsika mahita tany amin'ny boky Lioka tany fa betsaka ny mpianatra zay niomotra raha vao nahenon'ny fampianaran'i Jesosy ka tamin'izay indrindra no tenenan'i Jesosy hoe nareo koa va hiala dia hoy izy Petera hoe aiza moa zahay ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra dia andeha ny 12 samy teny ihany nefa mbola nisy ihany tsy niambina dia Jodasy zany ka hitan'ny Satana hoe nisy varavarana nisokatra tany am-pony dia nidiran'ny Satana izy dia tamin'ny alala no nahantanterahana ny hoe fanambadiana Jesosy fa nahoana moa ny Jodasy fa nahoana tsy ireo anankiray tamin'izy 12 fa Jodasy ilay tsy niambina Jodasy ilay hoe fahita zany varavarana misokatra satria kimarairay izy dia ny mpangalatra dia andevoly ny mpangalatra dia efa teniny agenay zany ty mbola miara-miasa aminay mora aminay mampiasa an'ity rehefa misy asa mpanaovinay anazy ka ohatran'izay tsika mila miambina foana na amin'ny zavatra kely indrindra aza fa tsy fantatsika hoe ahoana fomba ampiasain'ny fahavalo fa ny devoly ndrika fa antitra noho ny atsika ary izy mahalala an'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny atsika mbola tsy ary akory tsika dia efa nisy ny devoly ka noho izany hoe mila mailo foana tsika raha aza misozestime adversaire zany fa anisan'ny fahombiazana ihany koa zany na iza niady aminao aza sozestimena zany fa teny fotsiny hoe mailo miambina Petera nefa ny teny hoe miambena manjaka rehefa fa nidivo fahavalonareo dia mireo tahaka ny lionanona mitady zay rapany dia miambina zany fa ny lionanona zany mitady zay rapany tsika ngamba mahalala an'izany lionanona zany daholo tsy mifidy asiana mihitsy zany ka ohatr'izay izy telonjato lahary ireto zany no fidin'Andriamanitra satria izy no mailo amen eo anatin'izay koa tsika mahita fidiniko moa dia zay tsy voalazako eo zany minoko sy antenako mbola betsaka ny ravavy ao aoriana koa maranako ny anjarako hitantsika koa teo hoe Gédéon nisy an'ilay hoe tahotra mbola hitan'Andriamanitra foana zany nisy tahotra tany aminy ka Andriamanitra tia hanome toky azy foana dia niteny Andriamanitra atolotra eo ampelantananao re mendianina be biby ireo satria Gédéon zany manonko ihany ahoana iasary sy tadaty miaramilako ty manoka miaina ihany nefa arakaraka eo amin'izay koa nefa nahitanao voninahitsy Andriamanitra satria ohatrany hoe arakaraka ny idiranao miady zany ahitanao voninahitsy Andriamanitra dia ozy Andriamanitra atolotra eo ampelantananao ny mendianina fa raha matahotra ianao dia ameoksiny ianao mandehana miaka zany amin'ny tanàna zareo dia etsika mahita ny hoe nofy indraindray tsy voatery le olona le nofisinao iny no hoe tian'Andriamanitra ambara zany fa i Andriamanitra io hampita hafatra amin'ny Gédéon dia ny fahavalo indray nampiasainy amina nofy dia mitantara nofy ilay mitantara na nofy fa misy inona moa teo ohatrany misy nofy bodidinga filazany anazy teo dia ilay anankiray indray nanome valon'ilay nofy inona moa zany fa dia Gédéon Andriamanitra no nampiteny Andriamanitra ihany koa zany manome ilay valon'ilay nofy mba harenesan'ny Gédéon anazy zany dia nampiteneny ilay anankiray nanofy efa ohatrao dia ilay anankiray indray namaly ilay valon'ilay nofy hoe tena zany nofinao zany ndreka momba ny Gédéon zay anafika hita mihitsy ilay izy Andriamanitra nanokatra amin'ny vavany Andriamanitra zany dia afaka miteny amin'ny olona rehetrarehetra rehefa apita hafatra amintsika tsy voatery tsy voatery hoe ny mpino ihany tsy voatery hoe ny pastera ihany tsy voatery hoe ny olam-pandika nofo ihany no ampitan'Andriamanitra hafatra rehefa amita hafatra amintsika izy hitantsika tsara mihitsy zao teto fa ity olona namany ilay fahavalon'ny Gédéon ity no nampiasain'Andriamanitra mba hampita hafatra amin'ny Gédéon maninona moa Andriamanitra raha tonga dia niteny direkta tamin'ny Gédéon fa Andriamanitra manana fomba fiasany mihitsy ireto olona anankireto ny resaka dia Gédéon nandray anazy hoe anazy ny teny zany ireo zao tsy mahalala mihitsy Gédéon ke tompony zany teny zany hoe mila hoe ny sofiny Gédéon zany teny zany mba hampitombo ny finoany
ohatra zany koa tsika io ohatra zazo makafaky eto de mety misy amitsika mandray miteny zazo tsy malala ninona ohatra zany koa ianao ohatra miteny ianao makafaky ianao ndraindray na zavatra resanao raha tsy mifandraika amin'ny lesona tokoa de hoy ianao orsizea zany no tsy orsizea fa Andriamanitra mampiteny ianao fa mila hoenin'olona iny le teninao fa zay rehetra mailo zany am'izay fotoana zay no maheno anaza ny teny zany de mandray anatin'ny fonay de mitsotra n'Andriamanitra sotra Jesosy voaraiko ny teninao fa tsy voatery hoe raha vavy tsy mahay mandika nofo na ohatran'izao tsy voatery ny olona mahay mandika nofo ihany ndraindray ary mpandika nofo reny ohatrany hoe kely fotsiny satria hoe antanina izy hoe de miozy de miteny hoe araky ny expérience zany mitenenana fa ndraindray na de olona tsika popozinao mihitsy aza ampitenen'Andriamanitra anapita hafatra aminao fa ianao fa manana fanahy masina zany misokatra masom-pananao tonga de mahalala hoe anaza ny teny zany ohatran'izay ny Gideon teto ireto olona roa reto zista niresaka fotsiny zareo ranga nanofy tamin'ny alina hafahafa zay nofoko zay de le anankiray koa de miteny inona moa zany fa de Gideon aiza mety tsy fantany akory nge Gideon andravany zareo raha fantany zany mety efa mailo izy fa Andriamanitra nametsaka an'le teny tany ambavany de mba horinisiny Gideon amanako anazy ndra mandeha nisy fidina volombola teniko zay ny loko zany tsaka malala ny Jeremia Saodina nareo le amin'ny MCTV de zareo mivady zany misy décision ao alainy zareo anatin'ny 5 andro zareo nanovavaka fadikanina antany an'Andriamanitra hoe tena avy amin'Andriamanitra ve le fanapahan-kevitra sa ahoana 5 andro silence radio tsy naheninina mihitsy zany tsy na hoe mba natsapa hoe namaly Andriamanitra na ohatrohatr'izao de farany le zareo fotsiny nandray fanapahan-kevitra mbola tsy mahirosotsika zany zao fa aleo aloha antany tsara ny Jehova mihitsy de nandeha nividy mofo am'izay hono izy de tany ambavan'le boulangerie nazahoany le valiteniny tentavany eo anatin'ny 5 andro izy manao vavaka sy fadikana zany akory tsy midika hoe tsy mety manao vavaka sy fadikana fa Andriamanitra manana fomba fiasany le boulangerie io izy no miteny non c'est pas une moment de faire un avertissement tsy fantatro koa zay inona natonga ny resaka anay zay izy niteny le boulangerie de dikan'izay zany nanamafy le resaka décision efa ndraisin'izy mivady fotsiny hoe aleo aloha tsy miroso mihitsiny fa aleo aloha hijanona kely de ile boulangerie nanamafy izy zavatra zay fandraisany de izy nandany ahoana de le boulangerie ny inona zista hoe niteny ohatray fotsiny zany le boulangerie nefa Jehova no miteny à travers amin'ny vavany de tsy azony akory inona no tonga le resaka fa izy zany efa hoe misokatra masom-panany de izy natsapa hoe anaza iteny zay ina moa lesy natitsika sotomina am'izany aza miraha teny mihitsy ianao am'izay teny ianao ndraindray mahatina de imagination fotsiny zany Jehova koa hoe de maniera zany andalaka mivavaka teo na eno teo fa ndraindray na tonotonikira enonao ndraindray na am'fomba miasa amin'ny fomba ny Andriamanitra fa rehefa manana fanahy masina tsika de manana an'izay hoe sensibilité amin'ny feon'Andriamanitra zay ka ao koa zany tsika hoe isokatra foana masom-panahintsika ahafahantsika mandray miafatra avy amin'ny tompo mba tsy rahateny le izy eny inge averin'Andriamanitra foana raha ohatra ka hoe mirahaty anazy ianao fa mba tsy hoe rahaty occasion lava kosa ianao de mila foana tsika hoe mahay eny mpiampanahy masina amen ohatr'izay zao Gideon teto fantany izy le teny nandrasako miroso am'izay zany amen eny zany akory tsy midika hoe mila maheno feo foana ianao vao miroso amin'ny décision fa ao ihany koa le hoe ampiasaina ny finoana any anatinao any ianao mahatsapa zavatra rehetrarehetra satria ny fanahy masina dia mpanolo-tsaina tsara indrindra voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any de makasitraka anareo zay naharitra ny eny dinoko sy antenaiko fa niteny taminao fanahy manoloana an'izay fotoana nanomboka ny nono teto zay nanomboka tamin'ny famakafakana ka hatramin'izao ary mbola ho avy kory raha vavy hitondra fanazavana manaraka eo de tsy mbola tsy azonao de mbola ho azonao ihany voninahitra ao an'Andriamanitra rery any makasitraka indrindra